Sehatra ny finoana namarika ny 20 taona nisian'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito etsakady fotsy nisy ny fandaharam-potoana nentina nanamariana izany izay nanasana mpitondra fivavahana hafa. Nanatanteraka lanonana ho fanamariany ny faha 20 taona niorenan'ny ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fahafito etsakady fotsy ny faran'ny herinandro teo. Nisy ny famelabelarana izay nataon'ireo tompon'andraikitra nentina nanehoana ny tantaran'ny fiangonana ity. Fa ny anisan'ny tena nanamarika izany dia ny nanasana izy ireo ny Pasteur Mayol hanatrika izany fanamariana izany satria araka ny fantatra teny an-toerana dia anisan'ny angadina ananana sy viana ahitana ny fananganana izany fiangonana Adventiste akady fotsy izany ny Pasteur Mayol 20 taona lasa izay. Ampianatra ianao izay famantarana amin'ny dia inona tokoa tranga tokoa ilay conférence dia isan'ny voatery tao zareo no tsy olona tamin'izay. Dia rehefa mandeha conférence herinandro zany nanomboka azy dia ozy izy ny olona mpanatrika ny conférence avelao ozy izy le maionana io ozy izy mbo mpianatra fa azo mivana tsony fa efa mahafinaritra be fomba fanazavana. Dia tamin'ny alalan'izay zany vita ilay conférence dia nanomboka mitsangana ilay fiangonana tato akady fotsy ary izay reto no isan'ny tanora tamin'izany miaraka tao satria mbola tao ambanin'ny fahefan'ny fiangonana tao Mandrosoa satria izany fiangonana avy tao Mandrosoa zay dia natsangana ilay fiangonana izany. Misaotran'Andriamanitra ny fiangonana akady fotsy fiangonana Adventiste amin'ny tany ny andro fahafito fa tratran'ny faha 20 taona mpanorona fiangonana teto akady fotsy azy dia hitanay sy tsampanay ny fitiavana izany fiangonan'Andriamanitra izany. Dia izay koa dia mampahery azy ary engany izy ho feno fanamasina hatrany hatrany mba hitantanan'Andriamanitra ny diany fandrina ho azy mba hananjara amin'ny fiainana mandrakizay sy ny ankohonany ireo mpiara-mivavaka amin'ny rehetra ary atoko ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinany hatrany. Araka ny nambaran'ny loholony Rambelo Artsoa Baby dia isy hetsika lehibe izay ho tanterahan'izy ireo ihany koa izay anasan'izy ireo ny membre Adventiste sy ny mpino apokalipsy amin'ny alahady izao etsy amin'ny kianjan'ny Betongolo. Isy ihany koa ny fampisehoana ataon'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eny an-toerana ka anisan'ny andray anjara amin'izany ny tarika pref amin'ny fotoana io.